dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahany indray a miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezan'izao zay ahitantsika ny fitondran-tena tokony ananantsika amin'ny maha-kristianina antsika vavakisika Jehovah Andriamanitra ray eo dia misaotra anao hatrany zahay satria Andriamanitra manitsy anay mandrakariva ianao mba ahafahanay mijoro vavolombelona ho tena zanakao manahaka anao araka ny teninao petraka hitanteraka nympelatanana indray ny fotoana foy izay iarahana eto mba tsy hipetraka fahalalana fotsiny fa hiteraka fankatoavana satria na inona mety hoeritreritra ny olona tsiraray teninao marina metrika akatoavana dia natoko indray zay fa nifanahinao masina dia hiasa nokatra trano ny saina mampanahinay mba afantarinay ny lala marina soritanao mba handraisanay fahasoavana dia mitenena Jehovah fa meno ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Tamin'ny farantsika dia niresaka hoe tsy moramora ake zany ny tonontena ho kristianina zany tsy moramora zany hoe mijoro vavolombelona ka manaiky fa Jehovah no Andriamanitra satria tsy arak'izay itiavantsika azy. Ny fitondran-tena tokony hananantsika fa misy fitondran-tena tena takian'Andriamanitra mba harahantsika fa tsy arak'izay itiavantsika azy. Matetika nefa mitazavatra misy amin'izao vanim-potoana izao dia mitombo-tena mpivavaka miakamaroan'ny olona sarotiny izy fa manana ny Andriamanitra ray izay ivavahany Jesosy Kristy izay antoky ny famonjena azy ary ny fanahy masina izay manazava azy fa saingy rehefa tena jerevana dia saiky mipetraka eo am-bava fotsiny lasa mpitaribaty vilam-bava fa tsy mifanaraka akory amin'izay a voasorotry ny tenin'Andriamanitra ny fiainany ary eo no hitandremantsika ireo dia mandika n'ilay lalàna napetrak'Andriamanitra hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao lasa fahavedavedana satria tsy hoe mamadika fotsiny ny anaran'Andriamanitra fa mitontena ho kristianina kanefa ny fitondran-tena tsy arak'ilay zavatra soritan'Andriamanitra ho tanterahana. Jerisika taty amin'ny Mateo toko 5 ina moa no nahatonga antsika niresaka an'izay niresaka tamin'i Mosesy izay nataon'Andriamanitra hosoron'Andriamanitra teo anatrehan'ny Arona izay tsy verenantsika lava intsony fa araka ny resahantsika hoe arakarak'ilay rafitra mipetraka sy ny toerana misy atsika tsiraray avy dia tsy avabelintsika tsy hoe tompona andraikitra lehibe eo nivon'ny fiangonana na eo nivon'ny firenena eo nivon'ny asa eo nivon'ny sekoly eo nivon'ny faritra eo nivon'ny fianakaviana tsy zay fotsiny hoe tena reny olo ireny no solon'Andriamanitra tokony anahaka an'Andriamanitra fa tena fitsipim-pitondran-tena tokony ananan'ny olona rehetra fa sainga ny lehibe no fitaratra mampiseho amin'ny olona ambany fahefany ny fitondran-tena tokony ananany arakaraka ny toetrany lehibe ihany ny toetran'ny olona eo ambany fahefany. Ary Jesosy nefa dia niteny taty amin'ny Mateo toko 5 izay sotomantsika lesona tsika manana ny Jehovah Andriamanitra manaiky ny fanahy masina hitaridalana manana ny Jesosy Kristy izay mpamonjy atsika izay nandraisantsika ny anarana hoe kristianina zany hoe mpanara-dian'i Jesosy midika ny lalina izay nizoran'i Jesosy no izorana ny fiainana ny ainan'i Jesosy no arahana sakafo hohanin'i Jesosy no hohanina ny rano fisotron'i Jesosy no sotroana ary ny toerana izay nandehanan'i Jesosy taorianany fitsanganana no hivatanantsika noho izany zany eo no mamaritra eo manahoana tena nanara-dian'i Jesosy marina ave ary io tsy tokony hoe tena andeha amin'ny kafanam-po ka ireryhavana hoe tena kristianina aleo raha tsy miteny akory hoe kristianina fa aleo aseho amin'ny toetra sy ny fitoran-tena fa fantatro ny olona foana hoe tena zany olona zany tena mivavaka amin'Andriamanitra arakaraka ny toetrany
ka raha misy olona milaza ny tena no kristianina kanefa nytoetrany tsy mifanaraka amin'ny sirapon'andriamanitra de hitany olona ihany hoe mandainy zany olona zany, tsy andriamanitra nao anatin'izany olona zany satria fantatry ny olona amin'ny akapobeany any keo ange ny toetran'andriamanitra. De nijerevantsika ny Mateo 5 tamin'ny farany miafatra napetraka Jesosy zay tonga tety amin'ity zao tontolo zao ty nampiseho mandriamanitra azy mba ho hitan'ny olona le fitondratena zay nananany. Ny 17 ka hatramin'ny 20 nijerevantsika hafahafa le izy. Efa renareo sy fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankalany fahavalonao, zay ny ty amin'ity zao tontolo zao hoe ty. Eny fa na de voasoratra tany amin'ny testamenta taloha ary zany, tsy hoe marina tany amin'ny testamenta taloha zany fa ny tsy fantatry ny olona de nevitr'Andriamanitra ao ambadiky ny lalàna hoe tena tiavany fahavalonareo, tiavany namanao ary mankalany fahavalonao. Tena misy an'izany satria inona moa ny zavatra asehon'le lalàna ny didy apetrak'Andriamanitra de ny toetra tsy manjary ataon'ny zanak'olombelona. Matoa Andriamanitra miteny hoe aza mangalatra, ankolaka ny tenenan'i Jehovah hoe mpangalatra ianareo ary misy fomba be dehibe ambarin'Andriamanitra. Tiavany fahavalonao, tiavany namanao, mankalany fahavalonao. Toetran'ny olona zany de zay namany ihany ny tiany fa nivavalony tsy tiany. Ohatran'ny Andriamanitra miteny hoe tena zay nge ny fombanareo zanak'olombelona zay veverinareo fa namana ihany ny tiavinareo fa tsy takatry ny olona nefa le didy sy lalàna fitsipika napetraka tany amin'ny testamenta taloha. Zay no mahatonga ny olona manavaka hoe anga zany tamin'ny andro tany aloha mbola tsy tonga Jesosy Kristy, zany no mahatonga ny olona milaza fa tsy ilaina intsony lalàna. Ambany lalàna raha vao miresaka an'izany vokatry ny tsy fahatakaran'ny olona zavatra tian'Andriamanitra ampitaina fa mifameno tanteraka mihitsy ny baiboly na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao. Fa ny olona de zay heveriny fanamany no tiany, fa raha vao eritreretany fahavalo de ankalainy. Ary Jesosy no manitsy an'izany, tsy hoe ny zavatra nitenenina tany amin'ny testamenta taloha de nambaran'i Jesosy fa diso zavatra izy ihany ange no namoaka teny nalaoko ny vavany tany amin'ny testamenta taloha. De izy hoe de hoe zavatra nalaoko ny vavany de ho disondray aty aoriana. Raha mijerytsika zao ny Salamo 7:20, Salamo 7:20 de ny 7:7 any amin'ny testamenta taloha de zao ny tenin'i Jehovah: nefa ny famindrampoko kosa tsy foanako aminy, le famindrampo ny famarinako tsy avadiko, ny fanekeko tsy hotsoahako ary ny no lazain'ny molotro tsy ovako. Tsy manova an'izay zavatra nambaran'izany Jehovah fa matoa eritreretin'ny olona fa diso tsy azony ny fisainan'Andriamanitra. De ny 7:20 hoe fa zao kosa milaza aminareo tiavany fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo izy mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Zany hoe ao zany ny taretana sainy zay milaza amin'ny tena no kristianina, satria raha vao manaiky fotsiny izy fa Andriamanitra no ivavahany de ndikan'izany de manaiky izy fa zanak'Andriamanitra. Ka raha manaiky izy fa zanak'Andriamanitra de io ny zavatra apetraka: mitiavany fahavalonareo, mivavaha an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo zay ny an-tanitra. Raha dika amin'ny teny tsotra zany de hoe ny zanak'Andriamanitra de tia fahavalo ary mivavaka ho an'izay manenjika azy. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Zany hoe tsy mba miangatra izy fa na ratsy fanahy na tsara fanahy le olona, na marina na tsy marina, raha mbola manana na tombon'androm-pahavelomana de migioka ny fahasoavana raisina avy amin'Andriamanitra zay mbola hidirantsika somary lalindalina eo am-panohizana. Ny 9:20 fa raha zay tianareo ihany ny tianareo, inona ny valim-pity azonareo ozy? Io le resahany ery amin'ny 9:30 hoe tary amin'ny testamenta taloha tsy azon'ny olona de hoe tiavany namanao, mankalany fahavalonao. De nefa Jesosy miteny hoe raha zay tianareo ihany ny tianareo zy, inona ny valim-pity azonareo? Tsisy.
raha zay everinareo fa namanareo ihany nitiavinareo tsy misy dikan'izany fa na de ny mpamoretra aza ozy tsy aza tsy manao zany ko fa ndikan'izay mpamoretra zay akolaka tsy hoe ny mpiasan'ny ampo fa mpanotany eo anatin'izay mpamoretra zay raha mijery ny soratra masina tsika ny mpanota koa mba minohatra n'izany hoe namany tena tiny zay ty azy tiany zay mampindram-bola amiko no ampindramiko vola zay manafisafoano safisafoko zay miteny mora ny tenenako mora manao an'izany na mpanota ary na ndalo ary manao an'izany de inona mozy lazain'i Jesosy Kristy inona ny valim-pite azonareo am'izany de mbola toy izany azy ary raha ndralahinareo ihany no arabainareo inona mo no ataonareo mihoatra no sasany zany hoe inona mo mahasamihafanareo na am'zany ampanota fa minady any jentilisa aza ozy tsy mba manao toy izany ihany va na ny jentilisa na mpanota na ndalo raha izay fotsiny no amaritatsika mahazanak'Andriamanitra de renik'io zany zany zavatra ataony kinona ny mampiavaka atsika aminy ary zany zanak'Andriamanitra zany miavaka mitoepanany amin'ny olon-drehetra miavaka amin'ny jentilisa miavaka amin'ny mpamorehatra de ozy ny lazainy ko am'izany ozy aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahanydrainareo izay any an-danitra ary teo ny janonantsika ny tena kristianina marina miainga moatsika tany amin'y zay mety ho tompona andraikitra faratapony lehibe taka ny Mosesy nataon'Andriamanitra ho solon'Andriamanitra ny amantarana azy de zao ataonao solon'Andriamanitra ny dikan'izay manana ny toetra n'Andriamanitra ary inona le toerana n'Andriamanitra mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina ny mamposaka masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy tsy manisy tompo sy ala hoe anga zay tsara ihany nomeko fa na de ratsy azy ary maninona nomen'Andriamanitra avelon'Andriamanitra igoka ny masoandro avelon'Andriamanitra igoka ny amin'ny tombotsoa amin'ny ranonorana raha dika lalindalina kokoa navelon'Andriamanitra anana tombo-pahavelomana taka ny nanao tsara ny nanao ratsy inona ny aton'izay rehetrarehetra zay fialan'en'Andriamanitra mba hatsapany olona ny fitiavany sy ianarany zany hoe tena fitiavana marina zany raha teo zanak'Andriamanitra de tsindrin'i Jesosy aty amin'ny Matteo 5:5-7 hoe ko am'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahanydrainareo zay any an-danitra de io le baraingo napetrakitsika hoe tena tanteraka avetsika fa nidikan'izay tanteraka zay tsy hoe tsy manota mihitsy nidikan'izay tsy hoe masina be nidikan'izay tsy hoe tena mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra fa manana an'izay toetra n'Andriamanitra zay mitoetra ny ray ny tokony ho toetra ny zanany de eo no izahantsika toetra hoe manana ny Jehovah Andriamanitra avetsika tena kristianina avetsika eo mitoerana zay misy atsika tsirairay avy de ozy ny lazain'i Jesosy aokarenareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahanydrainareo zay ny an-danitra ohatran'ny hafahafa izy eo na de somary mazavazava ary fa any amin'ny filazantsarany Luka somary ataony mazavazava kokoa Luka 5:9 Luka 5:9 de zao ny voasoratra raha isika ny 2:7 ka hatramin'ny 5:7 rehefa manazava soratra masina zany de tsy arak'izay tiavantsika azy no anazavatsika azy tsy arak'ilay fisainana mahanofo ary io no mahadiso hevitra ny akamaroan'ny kristianina lasa tonga frery ihany hoe ak'iza fataky ny Andriamanitra zay vavavo de tena hoentrika arak'izay tiavako azy fa tsy arak'izay tiavantsika azy fa arak'izay tiavan'Andriamanitra azy ka raha te hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra de avelao soratra masina no anazava soratra masina aoka ianareo ho tanteraka taka ny fahatanterahanydrainareo zay any an-danitra de matetika ny olona miteny hoe Andriamanitra masina Andriamanitra tsy manota Andriamanitra tsy mety diso de zay no raisiny tsy zay io resaka resahan'i Jesosy io hoe ny fahatanterahany ray zay any an-danitra tsy arak'izay tiavan'ny olona azy amaritany zanak'olombelona azy de mijerytsika hoe ahona ny fomba nazavany soratra masina zay le hoe fahatanterahany rainareo zay ny an-danitra zany fa raha mijerytsika ny Matteo 5:5 teo de ny andininy fa 3:7 ka hatramin'ny 7:7 de mitovy mihitsy dika
amin'ny lioka toko fahenina ny andiny faharoa amby telopolo ka hatramy fahenina amby telopolo de vakitsika fa raha zay tianareo ihany ozy a ary zay tianareo ihany a no tianareo inona moa no tokony soa ho azonareo zay le hoe inona ny valipite ho azonareo fa na de ny mpanota koa aza mba ty zay ty azy zay le hoe na de ny mpamorietra azy de manao toy izany ko ary raha zay manisy soa anareo ihany no asianareo soa inona moa no soa tokony ho azonareo fa na de ny mpanota aza ozy a mbola manao toy izany ko rehefa tena jerevana zany le ary amin'ny matio toko fadimy na de mpamorietra azy ozy manao an'izany mo na de njaintilisa koa raha ve ozy tsy manao an'izany ka na ny mpamorietra ny anjaintilisa de mpanota nydika n'le mpanota olona tsy mahalala an'andriamanitra nao marita anazy fa tsika koa nge mpampanota fa le mpanota zay a tsy manaraka ny sitrapon'andriamanitra mpanota tia tena mpanota tsy mana ny toetra an'andriamanitra io tenenan' jesosy kristy io ka raha zay manisy soa anareo ihany ozy no asianareo soa inona moa no soa tokony ho azonareo fa na de ny mpanota azy mba manao izany ihany ko de jereva nkeny andiny fa efatra amby telopolo hoe raha mampisambotra zay atenanareo fa mbola hanonitra ianareo a inona moa ny soa tokony ho azonareo matetika ny olona rehefa misy misambotra aminy de zao tsy mampisambotra izy raha tsy ny olona iny ko manaiky isamborany amin'andriamanitra tsy izay raha mampisambotra zay antenainareo fa mbola hanonitra ianareo inona moa soa tokony ho azonareo fa na de ny mpanota azy ozy de mba mampisambotra ny mpanota andraisany torak' zany indray zany hoe ny atia ny mpanota ny atia nyty zao tolo zao ty de zao zay nataonao tamiko ihany de zay ihany nataoko aminao zay no mahatonga an'le hoe raha ianao no mamely totondra asiko totondra ianao zay ny atia am'ty zao tolo zao ty raha ianao no namaly fitia de za koa mamaly fitia anao fa raha ianao no nana fotoana de ny ataoko za koa mba tafitoana aminao ety am'ty zao tolo zao ty tsy tokony ho toetran'ny kristianina zay de toy izany eto ny andiny fadimy am'y telopolo fa tiava ny fahavalonareo zy ary manaova soa de mampisambora ka zakivina amin'inona na inona de ho lehibe ny valipitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra anareo a fa izy mora fanahy am'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy ny afatra apetrany zany de zao mampisamora azakivina amin'inona na inona de ho lehibe ny valipitianareo ary ho zanaky ny avy indrindra zany hoe lasa zanak'andriamanitra ianareo fa inona ny toetrany asainy tia ny fahavalo asainy manao soa fa izy ozy mora fanahy am'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy tsy mba mijery ny olona araka ny toetrany izy fa zay mahafitiavana an'andriamanitra de ety amin'ny andiny fahenina am'y telopolo am'izay aoka ho mpamindra fo ianareo zy a mba ho tahaka andrainareo mpamindra fo aoka ho mpamindra fo ina ndikan'izay mamindra fo zay manolotra fitiavana ny olona anakireo tsy mendrika andray izany sarotra zany a zay ny fahavalo tsy mendrika ho toloranao fitiavana kanefa no mibaikin'andriamanitra raha te anana ny toetran'andriamanitra ianao de zao tsy maintsy tiavinao iny tsy maintsy amindranao fo ho dinao tsy hita ny fahotana vitany kristianina avetsika de io le teneny hoe aoka ianareo ho mpamindra fo taka andrainareo mpamindra fo de rehefa tena jerevantsika ny Matio toko fadimy ny andininy fa telo amby efapolo ka hatramy fahavalo amby efapolo a mira lioka toko fahenina ny andiny faharoa amby telopolo ka hatramy fahenina amby telopolo fa raha singanitsika am'izay zany le hoe tanteraka marina ve ianao de Matio toko fadimy ny andiny fahavalo amby efapolo ko am'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahanyrainareo zay ny an-danitra de io mira aoka ianareo ho mpamindra fo tahaka mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo zany hoe le fahatanterahana resahan jesosy zany de le toetra mamindra fo manolotra fitiavana ny olona tsy mendrika ho tolorana an'izany kanefa zay toetra zay de toetra tokony anana zay milaza ny tena no kristianina fa saingy kosa ny lehibe ny tokony fitaratra tokony idealy tokony manome modely ny olona omba ny fahefany mamindra fo ve de voafaritra mazava tsara mamindra fo manolotra fitiavana ny olona tsy mendrika ho tolorana an'izany ary zay no mahasarotra miaraka amin'andriamanitra eo mitoerana zay misy
rehefa tsy vitatsika zay mamindra fo zay aza mitonona mianarin'andriamanitra mihitsy, aza mitonona ho kristianina, fa tsy mitombony zany hoe aha za kristianina, za olona manana ny Jehovahandriamanitra kanefa tsy afaka ny amindra fo na nolotra fitiavana. Ny olona tsy mendrika ho tolorina zany, mbola ho jerevantsika lalilalina nge zay zany hoe miny tsy mijery zay mety ho fadison'le olona le fahavalo zay fa tena nahavita ratsy anao ho dinao tsity zany, satria nahoana Andriamanitra ke de fitiavany, tsy misy aloko ny famaizina anao anatiny, ka ninonenina zavatra ataon'le olona de tia foana izy, de zay toetran'zay tokony findra ao amin'ny zanany, tia mandrakariva, ary zay tia zay de aseho eo anatrehan'ny fahavalo raha n'izay tianao fotsiny, tsy hita zay amaritana hoe manana toetran'Andriamanitra ve ianao, fa ny ahafantarana ny olona tena zanak'Andriamanitra, tena kristianina marina, ny ahafantarana ny olona takan'izany manoloana ny fahavalony, manao ahoana ny setsiny sy ny fitondratenany manoloana ny fahavalony, zay tena efa navita ratsy manana fombo lefitra mamindra fove izy eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Ary zay ny sarotra miaraka amin'ny ao Andriamanitra io, kanefa ozytsika hoe tsy maintsy ny lehibe no manome ohatra tsara ho an'ny olona eo ambany fahefany, de manjary zay ny toetra n'le olona ambany fahefany, de arakaraky ny toerana misy an'le olona ndray de mihitatra tsy kelikely mampiseho zay toetra mamindra fo zay fataterahana ny zanak'Andriamanitra zay. Matetika nke ho din'ny olona tsity zany anarina fotsiny na kristianina fa saingy lasa manononona foana ny anaran'i Jehova. Korintianina voalohany toko 1:12, Paoly anisan'ny nanana toerana ngezabe tao anatin'ny fitoriana filazontsara zay nitodika tamin'ny Jentilisy, ary fantaritsika tsara ny toetra ny Paoly apôstôly, fonisitsy no tamin'i Jesosy, nanenjika mihitsy ny kristianina izy, satria naveriny fa diso ny olona manara-dian'i Jesosy, satria hafahafa le toetran'le olona manara-dian'i Jesosy, fa valy ve de mbola mitiavana. Fa Paoly apôstôly de nanenjika zay azo natao nampidirany amponja, ary nanaiky hatramin'ny famonoana ary Paoly apôstôly, fa rehefa neona tamin'i Jesosy izy de ozy Jesosy taminy risaoly nahoana ny manenjika ianao, fa iza moa ianao tompoko ozy Saoly, zany Jesosy zay enjehanao. Dikan'izay tsy hoe Jesosy ngay, inona moa no anenjehana an'i Jesosy zay fa tsy teo tsony, fa manenjika ny olona manana ny toetra ny Jesosy. Na hanomboka hatreo niofy Paoly apôstôly, nataoko taimboraka zay rehetra azoko ozy na ny fahaizako, ny toetrako, ny fomba ratsika, fizaozaoko nataoko taimboraka, fa tsy natakaloko noho ny fahalalana ny Jesosy Kristy, ary nanomboka hatreo tao anatin'ny fanendretena tanteraka sy ny fitiavana sy ny famorampo noho ny toriany Paoly apôstôly any Jesosy Kristy. Nasehony tamin'ny olona rehetra tamin'ny epistily zay soratany, zany hoe tena fitiavana zany. Ary Paoly apôstôly anisan'ny resaka an'izany mihitsy ke raha tsy jery fotsiny tsika ny boky zay soratany, ny epistily zay soratany any amin'ny Romanina toko 7:10, nyresaka an'le hoe fahefana, tsy misy fahefana tafapetraka afa-tsy zay avy amin'Andriamanitra, ety amin'ny 9:9 de ozy aza vela izy tsy voaloha na amin'iza na amin'iza fa tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa zay te hinamana ozy de efa natanteraka lalàna. Aza vela hananan'ny olona trosa makasika ny fitiavana ianao, ndikan'izay aza vela ny fahavalonao ny teny ianao komba tahaka azy, aza vela iloka ny vavan'ny olona zany. Ary zay no natonga amin'ny Paoly apôstôly teny ny lehibe manome ohatra de mitoerana misy atsika tsiraray avy, hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely, toe-panahy tokony iraisan'ny kristianina rehetra eo, fa saingy fomba hoana moa no nanany everina fa madinika zay toetra manahaka an'Andriamanitra zay, raha tsy ny lehibe le natao solon'Andriamanitra manome ohatra. De ozy Paoly apôstôly amin'ny Korintianina voalohany toko 1:12,
Korintiana voalohany toko faraiky amby folo ny andiny voalohany aoka nahaka ianareo zy a tahaka ny anahafako any Kristy. Aoka nahaka anao tahaka ny anahafako any Kristy. Zany hoe le toetra nananan'i Jesosy ny tafon'Paoly apôstôly ampolo jerevantsika zay toetran'i Jesosy zay. Ary ary amin'ny Efesianina toko fadimy kio ny andiny voalohany Paoly ihany no milaza ny andiny voalohany ko amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Hanahaka azy amin'ny inona? Aoka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo zay mpamindra fo. Dia ny tsara angereo olona naiza toerana misy atsika, naiza fiangonana misy atsika, baiboly tokana ihany. Tsy efa miala fa zay ny afatr'Andriamanitra. Manahaka an'Andriamanitra eo toerana nametrahan'Andriamanitra atsika ve isika. Fa raha tsy manahaka an'Andriamanitra tsy zanany. Raha tsy manahaka an'Andriamanitra tsy manahaka an'i Kristy. Ary raha vao tsy manahaka an'i Kristy tsy kristianina izy. Voninahitro an'Andriamanitra rery any ivavatsika. Satranao Jehovah Andriamanitra reny amin'ny teninao ndray izay tonga dia ny sarotra tanterahana vokatry ny ambo-po kanefa teny fiainana anananay an'le tsy edina mahomby indrindra dia ny fitiavana hoety mandresy ny faratsiny andeha amin'ity zao tontolo zao ty. Matetika tsy tsapanay Jehovah Andriamanitra ray fa ny fitiavana nge manam-pataolana araka ny teninao hoe ny fitiavana manokatra fiadanam-po, ny fitiavana manokatra vahaolana. Ianao no afaka mandresy lahatra nay ny alàlan'ny fanahy masina dia mametraka ny mpilatananao na ny firenena na ny fiangonana na ny fianakaviana anisambatanao izy mba ho tena kristianina mpanaradiana tokoa. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy a, anao na fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo a amintsika mandrakariva.